sady efa hiantompoka ny sabata. Ary ny vehivavy nanaraka an' Jesosy avy any Galilea dia niaraka tamin'i Josefa koa ka nijery ny tao am-pasana sy izay fomba fametrahana ny vatan'i Jesosy. Rehefa niverina avany izy ireo dia nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra fa noho ny sabata ny andro vao nitsahatra araka ny lalàna izy. Eo amin'le andininy 450 zany tena raisitsika dia mifampitoy amin'le andininy 450. Fa io zany tantarana andevenana an' Jesosy dia eo koa moa zany mbola volana sy adevitra goavana koa ty resaka hoe andro nahafatesan'i Jesosy ty fa ho avy tsy ho ela am'izay zany zay fampianaran'izay. Fa eto aloha zany mbola resaka sabata resantsika hoe andro inona. De ny nandevenana an' Jesosy eo amin'ny andininy 450 dia hoy izy hoe andro fiomanana tamin'izay andro zay sady efa hiantompoka ny sabata. Zany hoe alohan'ny fanombohan'le hoe sabata dia misy aloha ny andro fiomanana. Dia tao anatin'le hoe andro fiomanana io fa mbola tsy niantompoka le sabata no nandevenana an' Jesosy Kristy. Dia manamafy an'izay le amin'ny andininy 450 le hoe eo amin'ny 550 zao dia misy an'le vehivavy nanaraka azy dia namboatra menaka nijery ny fatany aloha. Dia ny andininy 550 zany dia hoe rehefa niverina avany izy ireo dia nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra le vehivavy io fa noho ny sabata ny andro vao nitsahatra araka ny lalàna izy. Hitantsika am'izay zany namboarina zareo mbola tao anatin'le fiomanana le menaka sy le zava-manitra dia tonga am'izay le sabata avy eo tapitra zany le andro fiomanana tonga am'izay le sabata dia nitsahatra zareo. Ka ny dikan'izay zany dia hoe alohan'ny sabata dia andro fiomanana aloha na aorianan'ny andro fiomanana dia sabata. Zany hoe raha andro fahafito ny sabata, andro fahaenina zany ny andro fiomanana. Zay ny azahoantsika azy. Na raha andro fahaenina ny fiomanana dia andro fahafito mazava loatra ny sabata. Ka andao ary jerevantsika hoe inona io andro fiomanana io. Zay andro fahaenina hoa alohan'ny sabata izy zany. Dia azavainy ery ambany ery ao anatin'le baiboly katolika ihany zany ty vakitsika ty. Ao amin'le baiboly katolika zany eo ambany eo azavainy le hoe andro fiomanana eo amin'ny andininy 450. Zao ny fanazavany azy. Andro fiomanana dikany diozy izy hoe zoma fiomanana amin'ny fety lehibe ny ampitso izay niatompoka tamin'ny arivan'ny zoma. Aleo zany tonga dia le fomba tsika eto amin'le fotoana samy famarinana rehefa hoe voasoratra dia tsy asiana adevitra be, tsy tadiavana indray ny fomba rehetrarehetra io hanoerana anazy, tsy tadiavana indray izay fomba rehetrarehetra hanolakolana zay zavatra efa. Dia zay aloha ny voalaza zany hoe ny andro fiomanana dia zoma ozy izy. Andro fahaenina ny andro fiomanana ozy tsika teo. Ny ampitsoniny an'izay ny sabata mazava loatra zany. Ny andro fahafito dia sabotsy na ny asabotsy amin'ny fahalalantsika malagasy azy. Io zany ny porofo anankiray azontsika tsapahitanana amin'ny antson'ny fitenenana hoe andro sabotsy ny andro fahafito lay atao hoe sabata ny Jehova Andriamanitra. Diso daholo zany ny fiheverana hatr'izay na dia ataoko hoe ity hoa zao baiboly katolika ity nampiasaintsika ity fa ry zareo nefa mivavaka amin'ny andro alahady dia iny aloha tsy hidirantsika hoe tamin'ny fomba ahoana inona ny antony fa misy fampianarana be ihany koa ny mikasika an'izay. Fa ny tiako resana zany dia zao, ny baiboly zany dia manamarina fa ny sabotsy no andro sabata na andro fahafito. Araka ty baiboly katolika ity na dia tsy mivavaka amin'ny andro sabotsy ary zareo ny baiboliny no manamarina an'izay. Dia tsy io ihany fa aleo petratsika hoe baiboly katolika iny tsy azo lavina iny zany. Dia azavaiko tsara ihany hoe ny atao amin'ilay baiboly katolika zany dia hoe andro fiomanana alohan'ny sabata. Zany hoe ny andro fiomanana zany dia andro fahaenina dia ny ampitson'iny ny sabata. Dia nazavaina amin'izay le andro fiomanana ery ambany ery hoe zoma ozy izy. Inona ny andro ampitson'ny zoma? Sabotsy. Sabotsy arak'izany no andro fahafito na sabatan'i Jehovah Andriamanitra amafisokan'izay. Dia tsy io ihany fa raha ohatra indray manana an'ilay atao hoe baiboly diema ianareo. Vao eo no resantsika io baiboly diema io nilazana ny Hébreu 4:7 teo. Fa ao anatin'ny baiboly diema tsy vakitsika indray zany le andiny tsoratra masina teo ary tsy hamaky andiny tsoratra masina ao anatin'ny baiboly diema isika fa hijery
ilay karazana vocabulaire na hoe fanazavana teny sasany ary amin'ny faraparany ary amin'ny baiboly diem dia ao amin'ny faraparany eo zany ao anatin'le ohatran'ny hoe fandikana teny sasany angamba amin'ny filazana azy de vocabulaire no azahoantsika anazy fanazavanan'ireo teny sasasasany ao anatin'io baiboly io de azavainy ao anatin'io fanazavana teny io indray ny atao hoe andro sabata azany hoe tsy mijery toko sy andinitsika raha manana baiboly diem fa any amin'ny faraparany arina any dia misy fanazavana teny ohatraohatran'ireny ao anaty dictionnaire ireny zany ny poziny ho an'izay efa nijery dictionnaire de soraty ao na tsy hoe soratana fa tadiavo ao anatin'io ohatran'ny dictionnaire ny arina ny baiboly diem io ny teny hoe sabata de hitanao zao teny zao ny sabata ozy izy de zao andro fahafito amin'ny herinandro izany hoe ny asabotsy hitatsika am'izay zany baiboly diem manome vocabulaire ny sabata ozy izy na ny andro fahafito dia ny andro sabotsy reo roa reo zany fanaporofono ara-tsoratra masina nentina nanambarana sy nanehoana teto amitsika fa ny andro sabotsy no andro fahafito na ilay atao hoe sabatany Jehova Andriamanitra ka nizaniza zany nametra fanontaniana sy nanana fanontaniana tao anatiny tao hoe inona ary le tena andro sabata resy lahatra tsika tamin'ny fampianarana rehetra nandeha talohan'ny androany hoe tena tokony ho tandremana ny sabata anisan'ny didy tsy azo elana raha te ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny tsika moa de zay ihany raha te ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsika zany tsy eritreritra mihitsy hoe te anakareny ianao de tandremo ny sabata te azo volabe ianao tandremo sabata te ho afaka mitrosa ianao tandremo sabata sy ny sisa fa isika de manana ilay teny napetraky Jesosy Kristy hoe Mateo 5:12 tadidinao tsara angamba iny teny iny hoe raha tsy mihoatra noho ny an'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ny fahamarinanareo izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy hiditra mihitsy amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao io zany tsy ny ananakarena akory tsy ny hoe hitombona voninahitra eto amin'ity tany ity fa izany na tsy mitandrina didy ary ianao mety ho tonga aminao zany fa le zavatra anankiray zava-dehibe de le fiainana mandrakizay fanjakan'ny lanitra izay tokony aniry eo anatsika mifandrina azy satria zao tany zao andalo ary tsisy tsofaty eto amin'ity tany ity fa ho avy ny farana ka raha isan'ny olona tena hoe te ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao andao ary araiso ny teny zay efa naresy lahatra anao hatramin'izay tandremo ny sabata de hoy ny teny Jesosy raha tsy mihoatra noho ny an'ny fariseo sy ny mpanoradalàna zay mahatonga atsika ampianarina hitandrina ny sabata satria ny fariseo sy ny mpanoradalàna tena mpitandrina ka isika aloha zany de miezaka mba hitovy aminy hitandrina ny sabata tahaka azy de rehefa avy eo miezaka indray manatratra le zavatra ioarana azy mba azahoantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra fa raha tsy mitovy aminy aloha tsika aza mieritreritra ny oatra aminy mihitsy fa nitoviana aminy aloha de nitandrina ny didy izay didy sy lalàna fototra nampianarina antsika teto zay mantsy le teny Jesosy ao amin'ny Mateo 7:20 efa niresahana teto ihany koa le hoe izay rehetra lazain'ireny fariseo sy mpanoradalàna reny ho Jesosy Kristy dia ataovy tandremo anisan'izany aty sabata ity ka sika moa de efa mino fa efa resy lahatra hoe tokony vavaka amin'ny andro sabata ary tokony hitandrina zany andro sabata zany araka ny voalaza ao anatin'ny baiboly tsy nireko tsara ihany hoe raha te ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa raha zavatra hafa moa ny tadiavinao aza de mivaky loloatra hoe inona ny tokony ataoko fa ho tonga ho azy aminao zany arakarak'izay torohevitra omeny zay mpanoro anao ihany koa fa raha fanjakan'ny lanitra ny tadiavinao aza maivanina zany teny zany aza maivanina zany teny zany ary ty misy teny anankiray iveriko fa tsara amitsika mihitsy ny amaky an'ity teny ity ao amin'ny filazantsarany Matio efa matetika efa maky ity teny ity fa androany misy hevi-baovao zay tokony ho fantatsika Matio 7 de ny andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy 3:20 Matio 7 andininy 1:20 ka hatramin'ny 3:20 ary zao ny voalazan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay ary tsy efa namoaka demony tamin'ny anaranao va izay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izay ary de ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka ity teny ity de ho tanteraka amin'ny andro any arina be any rehefa mby
ampakatra ny zanany sy ny olona nanao ny marina ny tompo Jesosy tonga iny amin'irao lanitra eny. Eto izy dia efa miteny hoe tsy izay manao tompokotompoko akory dia hiditra ny fanjakan'ny lanitra, ka rehefa tonga Jesosy dia manantena fa ho ampiakarina iny amin'irao lanitra dia hiso hevitra tsika. Fa izy dia nametraka teny anankiray aloha izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Io le teneniko hoe raha ny zava-tsy ho etantanao no tadiavinao na tsy hanao an'izany ary ianao tsy maninona. Fa Jesosy eto dia efa niteny mihitsy zany hoe raha tena ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia mila manao ny sitrapony fa tsy manao an' Jesosy ho tompoko fotsiny, na hoe mandray an' Jesosy ho tompoko fotsiny, na metehatra amina fahagagana. Fa maro reto zany no avy hoe zay efa nanao fahagagana namoaka démonie, sasany naminany, sasany nanao asa lehibe maro, sasany maninona zay tsy voaray ozy ny teniny amin'izany fotoana zany. Dia ambarako amin'ny marimarina ho Jesosy eto, tsy fantatra akory ianareo hatrizay. Zany hoe ny marina amin'izao tsika miteny zao zany be dehibe ny mpivavaka manao fahagagana sy ny sisa, nefa tsy fantatra Jesosy. Satria eto dia ambara mihitsy hoe tsy fantatra ianareo hatrizay. Izy nefa mihevitra ny tena no tena mpivavaka, tena olon'Andriamanitra, tena hoe tsisy oatra azy, matoa manao fahagagana sy mamoaka démonie, nefa ay tsy fantatro ny tompo, sady tsy vitany hoe tsy fantany fa mpanao meloka. Asa zay mba fandraisanao an'izany teny zany hoe ianao mieritreritra hoe tena zanany, tena olona, nefa Andriamanitra mijery ianao mpanao meloka ianao. Ratsy ihany ange zany toerana zany. Inona moa no antony reto zavatra reto? Aleo tonga dia tsorina ny marina, aleo tonga dia tsorina ny marina. Zao nampianarintsika tamin'ny fotoana teo alohaloha teo hoe ny sabata dia marika na famantarana ananan'Andriamanitra sy ny olona. Ny dikany dia hoe zay mitandrina le sabata dia misy marika hoe an'Andriamanitra, zay tsy mitandrina tsisy marika. Tsy adikevitra zany fa baiboly no milaza an'izany. Dia zao no izy reto olon-dreto zany matoa voalaza hoe tsy fantatra nareo hatrizay dia zao ange ny marina. Raha manana zavatra mitovy nareo ao an-tranao, ohatra hoe manana baiboly